mpiasan'ny station de pesage miady foana ny asa rehefa tsy mivoaka ny volanay. Université Mpanjakana mbola paraingo ny fiverenany ny fampianarana. Fanaovana hetsika eto amin'ny firenena tsy tokony asiana fanavakavahana ho ny administrateur civil. Takariva ny talata fa 14 ny volana Jona taona 2024 aterina indray ny araba topoko lasy sy topoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpananjanary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny fampitona tetsy amin'ny foibe ny agence routier alarobia indray androany ireo mpiasa amin'ny fandanjana fiara na ireo mpiasa ny station de pesage mbola tsy nahitam-bokany ny fitakiana ny karaman'izy ireo nandritra ny 5 volana. Mito ny fitokonana ary tsy hijanona izany raha tsy mivaly ny fitakiana ho ireo mpiasa sary sy rindran-tsara ny tahiriny aina. Manohy sy manamafy ny fitokonany hatrany ireo mpiasa ny toeram-pandanjana fiara na ireo mpiasa ny station de pesage eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola tsy voarain'izy ireo ny karamany nandritra ny 5 volana na dia efa matetika aza ny antso ny fitakiana nataon'izy ireo. Ny rohatra nanketsy amin'ny foibe ny atetsy amin'ny agence routier alarobia indray ireto mpiasa ireto androany. Zay ahitana solotena avy amin'ny toeram-pandanjana misy eto Madagasikara. Tsy nisy tompona andraikitra afaka nandray anefa izy ireo izay midika ho fanaovana tsinontsinona nay mpiasa izany ho ny fanazavana. Atsany toeram-piasananay rehetrarehetra sy ny eny ambony malazany amin'ny station dia tonga eto zay anondray fitokonanay izay ataonay illimité li satria tsy misy mieny zahay fauteuil zao nisy maromaro mpiara-miasa aminay natsony mpampianatra tsy navita gym mambaka satria tsy voalohany écolage 3 mois tena mijaly zahay tsy vita mijaly any zay fa sady tsy misy rosti zay tsy misy knaps nandritra ny herintaona sy tapa mbola tsy nisy an'izany zahay dia tonga eto amin'ity orinasy ity zay satria eto ny mpampiasanay eto ny lehibe anay fa eto izy moa tsy atao toerana tsy atao toerana fa zay eto dia hitanareo amin'izany ary moa ohatrany hoe zay eto mitaraina sy ny rehetrarehetra dia izy lasa tsy hitanay. Akoatra izay mahagaga ihany ny fanazavana nentin'ny ministry ny asa vavety mikasika ny vola miditra amin'ity orinasa toeram-pandanjana fiara ity ho ireto mpiasa ireto izay nanambara fa 4.5 tapitrisa ariary isan'ny taona ny vola ampidirin'izy ireo ao amin'ny fond routier. Ny antotan-kevitra mirakitra ny fampidiram-bolan'izy ireo tamin'ny taona 2022 fotsiny anefa no efa mahatratra hatrany amin'ny 3.9 miliara ariary mahery nampidirina tamin'ny alalan'ny lamandy. Ny taratasy eto am-pelantananay no tenenay anareo tamin'ny amende janvier 2022 fotsiny izao nijerentsika izay tsy nandeha ny station de pesage n'Ambondromamy sy Tanambo sy Ambomalaza no 229 584 800 ariary ny vola niditra janvier 2022. Ny février 2022 indray ohatr'izay ihany koa 241 220 600 ariary. Ny amende mars 226 299 600 ariary. Ankoatra ny 2021 zany manana document zay zany hoe ampelantananay le zavatra rehetrarehetra matoa zay miteny eto dia zavatra avoaka avy aty aminay le izy ary ty zavatra ity manao rapport isam-bolana ny atao aminay dia mandefa an'izy any amin'ny fond routier dia ny dikan'izay zany any amin'ny fond routier no mahafantatra tsara mihitsy io zavatra io. Namafisin'ireto mpiasa ireto ihany koa ny tsy faneken'izy ireo ny hanomezana ny orinasa ho tantaniny tsy miankina. Hiady hatramin'ny farany izahay hoy izy ireo ary mbola miato tanteraka ny asany anivon'ireo toeram-pandanjana miisa 7 eto Madagasikara raha tsy alohan'ny fanjakana ny karamanay. Manodidina ny 590 eo moa ireo mpiasa ao anatin'ity orinasa ity izay efa mizaka ny tserany ihany ny akamarony noho izay tsy fandraisan-karama izay. Fa mijoro manohitra ny famindram-pitantanana ny tsena kominaly eto andrenivohitra izay kasaina ho atao ireo mpivarotra voakasika izany androany. Lavina ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny tsy miankina ho izy ireo satria hiteraka disadisa maro eo amin'ny samy mpivarotra izany sy avitra Solondehibe sy Toky Siramarolahy. Hitan'ny Lanjasora-Bavety ihany koa ireo mpivarotra teo amin'ny petite vitesse manoloana ny fanomezan'ny commune ny fitantanana ny tsena ho an'ny orinasa tsy miankina. Efa nisy ny fifampiresahana isan'ambaratongany kanefa tsy mbola nisy vokany hatramin'izao. Ny commune izay neverina hitondra vahaolana kanefa vao maika nanampitrotraka ny fahoriana. Dia niakatra tao amin'ny chef de service de marché urbain dia mbola tsy nisy vahaolana ihany dia niakatra tao amin'ny directeur municipal
dia teo moa zany hoe tsy mitovy mihitsy ny resaka fa ngamba ny andriamatoa be tanàna mety avanty olona ty dia hatreto moa zany zay miandry fifampiresana sy ny latabatra boribory hoe inona ny vahaolana azo roso amin'ity zavatra mampifanditra ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra sy ny commune ity. Ho anay mpivarotra tompoko tetika asan'ny commune zany dia tsy mitondra fanovananay mihitsy fa ny commune milaza fa mitondra soa anay mpivarotra ny tetika asa zay ny teny be ny tanàna fa ho anay raha nomeresaka momba mivarotra zany dia zay mpivarotra mihitsy no misehatra amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy ny commune tompoko mpamatsy vola mpivarotra fa mpivarotra mamatsy vola ny commune ka raha tompotsy ho an'ny commune ve dia ampidirany société zay tsy mazava aminay mpivarotra ngamba tena zavatra tsy mety angamba zany raha hoe resaka hoe volam-bahoaka no tantanan'ny société tsy miakina. Tsy ekeny izao fanapahan-kevitra ny commune izao ohatran'izy ireo fanapahan-kevitra izay natao amboletra fa tsy nisy fifampiresahana. Nidina tetỳ toerana atao hoe société mikajy zany zany anisany anankiray ary hitanay zany tety olona société mazava ho azy fa tsy miakina zany zany anao inona tety zareo nalana fikasana hanisa mpivarotra matoa zany ny tsena rehetra eto Antananarivo mamaly hoe tsy mety aminay io dia misy antony manokana dia mazava ho azy fa zany hoe famarana fitantanana ho an'ny tsy miakina zany dia tsy maintsy mitady tombontsoa ho azy ilay tsy miakina. Dia ny fangatahanay zany dia izao averina ao amin'ny commune foana ny fantanana ny tsena izany satria na oelana ho aingana tsy maintsy isy disadisa eo amin'ilay société tsy miankina izay tantananay sy ilay mpivarotra. Tsara ny manamarika fa ireo tsena communaly rehetra eto an-drenivohitra ny voakasika izao fanovana amin'ny fitantanana izao ary saika efa hita fa tsy mankatoy izany avokoa ireo tsena fomba fitantanana izay efa hita fa mikatsaka tombontsoa manokana hatrany am-piandohana. Vaovao ny fampianarana kosa indray mbola miato tanteraka ny fampianarana eny amin'ny Universiten'Antananarivo hatramin'ny androany noho ny fitokonan'ireo mpampianatra mpikaroka izay mitaky ny sihan'ilay lalàna momba ny fizakantena ny université no antony izany. Nisy moa androany ny fivoriana tampoka nataon'ireo sindikany mpampianatra mpikaroka hateny Akatso fanampanazavana eo amin'ny sary Sirindratsary ny tahiriny aina. Mbola baraingo aloha hatreto ny fotoana mety hiverena ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao. Mbola anatin'ny fitakiana mikasika ilay lalàna momba ny fizakantena ny université ny sindikany mpampianatra mpikaroka eto Madagasikara. Mahatsiaro tena ho afaka didy kosa anefa ireto farany satria efa notanterahin'izy ireo amin'ny antsimpiriany ny fanitsinana ilay tolo-dalàna nandrasan'ny lalam-panorenana izay efa lasa any amin'ny governemanta sy ny antenimieram-pirenena ka ny fandiniana azy sisa no andrasan'ny CSS ankehitriny. Tsy mendrika ny université eto Madagasikara intsony ny fampijaliana noho ny tsy fisian'ny lalàna ka miteraka savorivory miteraka fitokonana na eo anivon'ny mpianatra zany na eo anivon'ny mpandraharaha na eo amin'ny mpampianatra mpikaroka. Manantena ny CSS Ampanantananarivo fa vita ny adidiny satria ny fanitsiana an'ilay tolo-dalàna na ny rasan'ny fitarana momba ny lalam-panorenana dia efa notanterahina amin'ny antsipiriany ary efa lasa any amin'ny gouvernement rehefa nampandalovina tao amin'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza koa dia matoky izahay fa olona tompona andraikitra ary mitsinjo ny hoavin'ny firenena ny mpitana ny fahefana ankehitriny ka handefana izany hodiniana amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera rotonta ka mba hanana lalàna momba ny fizakantena amin'izay ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Mbola miankina amin'ny fivoahan'io tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université io arak'izany ny mety hiverena ny fampianarana ho iatrany ny fanazavana. Nanome tokony mpianatra kosa izy ireo fa tsy maintsy hisy ny fanadinana sy ny fitohizan'ny fampianarana rehefa misy ny fanomezatoky avy amin'ny fanjakana sy ny ACC ary ny antenimieram-pirenena fa hodiniana ny mikasika io tolo-dalàna io. Manome toky kosa ho an'ny mpianatra fa ny ay tsy havanana dia tokony hoesorina ao anatin'ny saina satria tsy maintsy mitsinjo ny hoavin'ireo mpianatra ireo ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary tsy manaiky ny tsy sy ny fanadinana na ny ahatapaka ny fianarana fa tsy maintsy ho avy zany rehefa mahazo fanomezantoky ny CSS. Rehefa fantatra fotsiny fa hodiniana io ankoatra zany rehefa milaza fa hanome fanapahana ara-teknika sy araka ny lalàna ny ACC fa tsy fanapahan-kevitra ara-politika dia efa ampy ny CSS izany koa dia
izay no miantoka ny fiverenan'ny fampianarana faran'izay aingana. Akoatra izay, miantso ary mangataka fivorian'ny Barao Nasionaly ny CSS moa ireto sendikany mpampianatra mpikaroka sampana Antananarivo ireto. Ireto farany izay nanatanteraka fivoriana tampoka teny amin'ny Oniversiten' Ankatso tamin'ity androany ity. Mitohy hatrany ny fitarainan'ireo mponina eto an-drenivohitra mikasika ny fahatapahan-jiro isan'andro izay zary lasa foto-tsakafo ny vahoaka malagasy mihitsy ankehitriny. Anisan'ny voamafy ao anatin'izany ny fahatapahana lavareny izany ireo mpivarotra sy ireo olona misehatra amin'ny fampiasana herinaratra. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince. Maharitra adiny 2 isan'andro farafahakeliny ny fahatapahan-jiro any amin'ireo faritra maromaro eto an-drenivohitra tao anatin'ny herinandro mahery izay. Anisan'ny miaina sy mizaka ny voka-dratsy ateraka izany fahatapahana tsy misy fiafarana izany ireo mponina eny amin'ny faritra Ankasina iny. Ankoatra ny fahasimban'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra izay tsy lazaina intsony, miditra fantantoka goavana ihany koa ireo olona sy tokantrano mampiasa herinaratra eo amin'ny lafin'ny fitadiavana. Simba ny entana ilana vata fampangatsiahana ho an'ireo mpivarotra, voatera verim-potsiny kosa ireo mpanjifa ho an'ireo toerana fanaovam-bolo. Mihatraika avy hatrany amin'ny fiainan'ny vola miditra ny zava-misy araka ny voalaza. Ny fakturan-jiro anefa ao anatin'izany tsy miova ary midangana mihitsy aza. Maraina zany ny jiro tapaka foana eo amin'ny adiny 2 eo isaky ny maraina, dia ny hariva koa tapaka. Fa le amin'ny hariva indray zany ohatrany hoe tsy dia anona loatra fa mampiasa le jirojiro kely ireny izay, fa le amin'ny maraina tena ilaina le izy. Satria le jiro amin'ny maraina zany miasa be amin'ireo fitaovana ampiasaina ireo. Dia ny glasy zao ny anay tsy isy mivaingana intsony. Misy fahatantoka satria le glasy zao tsy afaka maka tsony mihitsiny satria le jiro tsy mampivaingana an'ilay izy mihitsy. Dia ajanona mihitsy aloha le glasy. Ireo mpianatra ireo moa no tena mividy an'io. Dia tena mandeha io hoe malafo eo amin'ny hoe 500,000 eo zany izay amin'ny glasy. Dia zao zay tsy mivarotra. Tsy mivarotra glasy mihitsy izao satria tsy mivaingana foana. Tombom-barotra amin'izay glasy ray 700 ny alaina amin'ny anankiray. Ny ahorita amin'izao zao no tena atahorana fa reto indray zany tsy dia manina satria mangatsitsika ihany izy amin'ny alina satria le jiro amin'ny alina zany mandeha. Amin'ny alina ao anatin'ilay ohatrany hoe tsy dia ilaina izy mandeha. Fa amin'ny etoandro le ampiasaina mihitsy izy tsy mandeha. Sanandro mihitsy ny ao anatin'ny herinandro zany raha tsy tapaka ny jiro ny ray andro. Fa tapaka foana ny jiro. Faktiran'ny jiro zany tsy miova. Fa ny eo foana ny alohanao ohatra ny faktira fa alohanao foana ny alohanao. Fa tsy hoe rehefa tapaka ny jiro dia miaina amin'ny faktira. Fa mitovy foana na tapaka ny jiro na tsy tapaka ny jiro. Ilay izy zany rehefa atao fandaniana dia ohatrany hoe tsisy firarahiny. Raha tokony ho fehezana voafehy ihany fa tsy firarahina mihitsy ilay izy. Ohatrany hoe tsy miraraha an'ilay vavan'ilay olona intsony izy zany. Henondro zareo fotsiny. Dia averina fotsiny client satria tsy tapaka foana ilay jiro. Tamin'ny maraina teo izao nanomboka tamin'ny valo dia tamin'ny 10 vao miverina. Indraindray izay mandray 5 ao anatin'ny ray andro nefa izao anankiroa na ray. Ny anay izao faktira misy tompony ity jiro ity dia efa izay fanarahana isam-bolana lasa fito hetsy nefany teo 2 hetsy 3 hetsy dia lasa mitombo ny vola. Teo zany izay raha hetsy ny vidin-jironay dia izao indray lasa nampiakariny 2 alina sy 2 hetsy. Maro ny fitaraina nataon'ireo mponina saingy toa manao be marenina sy tsy mirarahany fahorian'ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny minisitry ny angovo ary ny eo anivon'ny orinasa Jirama. Tsy voasambany ihany koa no ny natao anatin'ny fahatapahan-jiro lavareny tahaka izao ny mponina saingy toa tsy lahara-pahamena ho an'ny mpitondra mihitsy hatreto ny famahana ny olana ny delestage izay anisan'ny olana akat-sosialy mahabe fitarainana. Manodidina izay vaovao izay hatrany niona tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Fohibe toerany teny Ambohijatovo ambony sy ireo tompony andraikitry ny orinasa Jirama androany. Ny antony fahatapahan-jiro misy CSS moa no tena votoatin-dresaka nandritra izany. Ravirazafa Mahina sy Tahiriny Aina. Neky ny tsy fahatomombanana misy ny tompony andraikitry ny Jirama tsy hijanona akory ny fahatapahan-jiro manerana nosy ifandimby izany ary iodina ka orarona mihoatra kely isaky ny faritra voatondro no faharetany fahatapahana. Raha ny eto amin'ny aria ny fiantraikany zany dia misy ny délestage izay tsy maintsy ataontsika fa ny fandrindrantsika azy dia ny hoe tsy mihoatra eo amin'ny adiny 2 adiny 3 farafahaelany. Ny délestage zany isaky ny quartier eto anivon'ny aria zany hoe Antananarivo sy Antsirabe ary tsy tokony izy quartier izay ho tapaka indroa
ao anatin'ny ray andro. Mazava ho azy fa efa nametrakintsika ny natsoina hoe ligne prioritaire, zany hoe misy zany ny ohatrany hoe ny hôpital, ny toby misy marary ny CTC reny na marary ny Covid reny zany dia tsy azo tapahana. Tsy misy zany amin'ireny ligne prioritaire ireny ny délestage na ny fatapahan'ny herinaratra. Mazava ho azy fa sarotra ny fotoana andalovan'ny orinasанtsika JIRAMA amintsika amin'teny zao ary zany zavatra mitrango zany dia tsy tokony raha tena izy tsy tokony izy fiantraikany any amin'ny mpanjifa. Izany zany no mahatonga anay eo anivon'ny orinasанtsika JIRAMA miala tsiny amin'ny mpanjifa satria mbola tsy tomombana ny famatsiana zany herinaratra eo anivon'ny tokantrano an-tsirairay avy. Betsaka moa no antony ambarana tompon'andraikitra fa mahatonga ny fahatapahan-jiro lavareny. Niakatra 520 isan-jato ny filana herinaratra amin'izao andro ririnina izao, izay tafiakatra hatramin'ny 2,900 megawatt. Etsy andany ny fahateran'ny fotodrafitrasa izay tsy mbola nahita mba olana hatrany satria milina 2/4 ihany no mandeha ao an-dekaleka ary tsy mahatratra ny tokony ho izy ny vokatra herinaratra avy amin'ireo toby famokarana herinaratra toa ny Sanivitry, Farahantsana, Mbatolampy noho ny fianan'ny Avondrenirano sy ny Andromaloka. Ireo rehetra ireo izay mahatonga tsy fahampian'ny vokatra herinaratra 520 megawatt ny maraina ary 70 megawatt ny hariva. Mandeha ihany koa ny fitsitsiana solika ho hatrany ny tompon'andraikitra izay mahatratra hatramin'ny 70 isan-jato. Misy groupe telo any an-dekaleka satria tokony 70 megawatt zany no vokarintsika avy any an-dekaleka. Amintsika amin'teny zao dia efa nanao andrana isika namerina le groupe fahatelo tamin'ny fahaenina ny vola Jona efa nandeha io groupe io fa mbola misy tsy fahatomombana eo anivon'ny transformateur. Tsy ampy zany aloha ny avy any an-dekaleka izay miteraka ny délestage eto anivon'ny RIA. Misy ihany koa ny tompam-pamokarana izay mandeha amin'ny alalan'ny solika eo amin'ny ao Amandriseza zany izay antsointsika hoe Symbion. Tsy misy amintsika amin'teny zao, misy milina anankiefatra tokony hamokatra 70 megawatt avy eo amin'ny toby ao Symbion dia aotra ny vokatra vokarintsika zany amintsika amin'teny zao. Fahatelo dia misy ihany koa zany ny antsoina hoe Aksafy io toby mpamokarana mamokatra 70 megawatt ao Ambohimanambola. Maty ihany koa zany ny groupe anankiray. Raha makany amin'ny faritra indray dia tsy ampy ny solika zany izay hovatsiantsika manerana nosy. Samiandry ny rehetra amin'izay mety ho fahafoanan'ny délestage. Hatreto aloha tsy misy ny vahaolana azo tsapain-tanana amin'ny tompon'andraikitra. Milaza mivarotra faty ihany katrany ity orinasa ity saingy midangana hatrany famatsiana arabola narenana azy isan-taona. Ahina tombo indray nefa ny fahatapahan-jiro raha hiakatra amin'ny vidin-tsolika izay tena iankina ny JIRAMA. Tsy voaresaka kosa ny mahakasika ny fidanganany faktiora na misy aza ny fahatapahana. Na izany aza nanamafy kosa ny tompon'andraikitra fa tsy hisy fahatapahan-jiro ny 520 sy 420 Jona ho avy izao. Aorian'izay kosa dia hiverina ny délestage. Vavaon'ny fahasalamana tsy tokony ho varimbarina ny rehetra ho ireo mpitsabo manoloana izao fianaky ny Covid-19 izay atahorana ho an'ny amin'ny andiany faefatra izao. Mila arahina hatrany ireo fepetrasakana rehetra mba hisorohana ny mety ho fiparitany. Avitra solondehibe sy Toky Ramalina. Saika lasa mandromandro manana aretina ny rehetra amin'izao fotoana izao. Saika hita avokoa rehefa vanim-potoana toy izao ny sery sy ny kohaka fa mifanindry an-dalana amin'izany ihany koa ny Covid izay isan'ny tena atahorana. Indrindra fa tafiditra ao anatin'ny fotoam-piverenana isika izao. Nahitana trangana Covid matetitety mpitranga mandritra ny vanim-potoana rehetra mandalo ety aminay ary ny fitsaboana moa zany rehefa voatsabo araka ny tokony izy ny Covid dia azo atao tsara mitsabo azy mba tsy ho any amin'ny forme grave. Ny zavatra misy sika hiditra tokoa anatin'ny vanim-potoana mangatsika ririnina anatin'ny fietsehan'ny aretina ny kohaka sy ny gripa fa eo ihany koa ny Covid. Antony roa zany tsika mampirongatra anazy amin'izao voalohany aloha ny andro mangatsika mety hampirongatra ny Covid ihany koa fa indrindra isaky ny enina ka hatramin'ny fito volana eny fiverenan'ny sikla na Covid na hatramin'izay. Zany hoe raha kajiana tsika tany amin'ny volana Desambra sy Novambra nisy Covid
dia atoatontsika mety hiditra amin'ny 4e vague dia io verina foana isaky ny 6 mois ao anatin'ny mafaible ny anticorps zany ary miara-mindran-dalana io indroa izao tao anatin'ny saison par 6 mois eo nomena ny anticorps le olona satria mety tsy ampy torimaso izy tsy ampy arirahana izy sy ny sisa dia rehefa misy olona ray vody mitondra famindrano dia miankina amin'ny vatan'ny olona dia io andalo indray amin'ny malagasy rehetrarehetra to Antananarivo renivohitra sy ireo rehetrarehetra ireo hitantsika fa hiparitaka be indray io raha ny hita hoy ireo mpitsabo dia niena ny fiparitahan'ny sery sy ny koaka mahery vaika nandritra izay fotoana izay noho ny fanaovana ny aro vava sy orona tsy tokony ho variana ny rehetra fa mila mailo hatrany amin'ny fahasalamana sy ny toe-batana ahafahana mandresy ireo karazana aretina mandritra izao vanim-potoana izao. Ny fanentanana moa zany araka ny efatra amin'izay fantatsika hoe ny fanaovana vaksiny aloha voalohany fiarovana ny marefo ny sy izay olona am-potoana tokony samy voaro amin'ny resaka vaksiny moa zany zay ny voalohany. Ny faharoa ny fiarovana amin'ny fampiakarana ny hery fiarovana ny vatana indrindra etrehana tsy hoe ho an'ny covid ihany fa ho an'ny aretina rehetra zay tsara ny finanana vitamine C sy ny citron moa zany voasary makirana zay be dia be ny atsena amin'izao afaka mihinana ny renintsika ihany koa ny voankazo maro samihafa zay tokony ho antsika ary ny anticorps naturel ny tena zava-dehibe indrindra miala amin'ireo produits chimiques mila mandamintsaina rehefa amin'ny alina zany mila misotro rano mila mihinana akondro mila mihinana tantely dia afaka miatrika. Mitohy hatrany ireo olona voan'ny ity aretina covid ity indrindra ho antsika eto Analamanga. Misy tsy tapaka ireo olona izay hita fa misy soritra aretina mandalo eny amin'ny tobim-pahasalamana hoy hatrany ny fanazavana azonay. Raha ny tarehimarika izay nivoaka dia misy olona 220 ny voatily fa mitondra ny covid ho an'ny faritra Analamanga. Faritra izay ahitana ny tena mitondra betsaka ity aretina ity. Raha ny faritra Atsinanana dia ahitana 420 ary Vakinakaratra miisa 900. Mitombo hatrany io antotan'isy io raha ny tsikaritra nandritra izay tarehimarika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ny fanesy izay. Eo amin'izay pejy fahasalamana izay hatrany Androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezana rasy sy ny mpanome rà. Ny taona 2024 no nanomboka nanamariana azy ity maneran-tany. Anisany nanamarika izany Androany mofo ny tao amin'ny renivohitry Alotra Mangoro. Ny Andrianarivony Ambesambatondra Zaka. Tisonjara tamin'ny fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny mpanome rà ny tato anatin'ny renivohitry ny faritra Alotra Mangoro. Manodidina ny 20 hatramin'ny 30 isam-bolana ny kitapon-drà ilaina eo anivon'ny CHRR Ambatondrazaka. Milaza ny mahazava-dehibe ny fanomezan-drà ny tompony andraikitra ara-pahasalamana aty Alotra Mangoro. Zava-dehibe tokoa ny fanomezana rà toy izao satria iverina fa mamonjy ain'olona ny fanomezan-drà ka dia izany no ilazana amintsika sy any an-tanana antsika rehetra vahoaka anatin'ny faritra Alotra Mangoro mba hanome rà. Ny fanomezan-drà koa nefa dia anisany ihany koa manatsara ny toe-tenantsika satria miala ny rà dia misolo vaovao zany hoe misy toe-tenan'olona anankiray zany lasa mamokatra rà mba ho fanatsarana ny rà ao anaty. Amafisina trano hoe zava-dehibe ny manome rà satria manome rà dia mamonjena izay mpiara-monina amintsika eto amin'ity tany ity. Fa olona takany ahoana moa no mila rà eo anivon'ny CHRR Ambatondrazaka manambara izay indrindra ny médecin chef. Marary rehetrarehetra aty amin'ny hôpitaly zany misy da mila ny daholo sy kajy ny olona rehetrarehetra na ny zazakely zany na ny olon-dehibe indrindra ny olona mila fandidiana maika ireny no anisan'ny tena mila ny rà farak'izay aingana. Ny zazakely koa dia misy an'ireny aretina mahazo ny zazakely ohatran'ireny hoe drépanocytose izay mila rà matetiky eo amin'ilay mpandesa-kely volana eo na isaky ny volana dia ireny olona ireny zany misitraka an'io rà ho antsika io. Marina nefany fa ny ahafahana mitahiry an'ilay rà dia misy fetra ihany dia ny ahafahana mandamina an'izay zany dia ny tsaratsara hoe mba manome rà tsy amin'izao androany izao ihany tsika manome rà fa na aorianan'izao ary zany dia manome rà periodika ny tena tsara. Manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny komina 3 ao amin'ny distrika Anaparafaravola amin'izao fotoana izao. Volana vitsy lasa izay anisany kidnapping natao an-Tanimafy ary rehefa nandoha vola tapitrisany ilay rangahy dia navototra ireo olon-dratsy. Manao antsoavy ny mponina sy ny solomam-bahoaka ao Anaparafaravola. Ny Andrianarivony sy Ambesambatondra Zaka. Nilaza ny alahelo ny mahakasika ny tsy nitazoma amin'ny fitsarana ireo olona voaroroy
tamin'ilay raharaha resaka kidnapping atao tany mafy ny volana vitsivitsy lasa izay ilay ranga anisany tratran'izany kidnapping izany. Vola tapitrisany hoy izy vao afaka teo ampelantanan'ireo olon-dratsy ny tenako kanefa ireo olon-dratsy dia afaka miriry ankehitriny. Manahy be ny any amin'ny resaka valifaty izy amin'izao fotoana izao. Ka rehefa nandeha moa ny fifanarahana fa zay vao afaka dia 5 tapitrisa. Zay ny onitra nafako tampelantanan'ireo dahalo ireo. Namidy daholo ny anany tanimbary, namidy ny aomby dia tsisy ninona intsony azo. Ka rehefa voasambotra ireo, telo lahy ireo vao tonga n'ilay dahalo tary, niraika lahy nilefa mandrakizao tsisy arakaraka. Niraika lahy moa dia teo ampanaovana famotorana ihany tateo amin'ny tribunal dia fa nalefa nody. Dia niraika lahy voatana taty ngamba 5 na 9 mbolana izay dia ao dia votsitra koa fa nahazo fahafahana vonjimeka zany hony. Dia izao azo na ny fiarahamoniko zay mianakavy ireo tanàna dia matahotra. Tiana ihany ny mampafantatra fa ny commune Andilana Atsimo sy ny commune Morankrom ary Ambotorano no tena lasibatra amin'ity resaka kidnapping ity sy samy ao anatin'ny district na Parafaravolo. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra mba hijirena vahaolana makasika azy io ny solomboloaka Rabekjanona sy Lofoery. Ny antony dia tsy fantatra mihitsy hoe inona ny zava-misy marina ao anatin'ny district anatin'ny district na Parafaravolo indrindra amin'ny tapany atsimo aty amin'ny commune rurale Andrebakely Sud sy commune rurale Ambodirano ary indrindra commune rurale Morankrom. Manoloana an'izay dia manaitra fitondram-panjakana ny tenanay hijery akaiko inona marina ny tena zava-misy amin'ny resaka fakana akeriny na kidnapping andreo olona aty amin'ny district na Parafaravolo ireo. Izay ny vaovao tany amin'ny faritra loatra mangoro iny fa mitaraina kosa ny mponina ao amin'ny fokotany sy tsara rano mahajanga amin'izao noho ny fahaloton'ny tanàna. Tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fokotany sy ny komuna raha ny fitaraina ny mponina samy mamonjy MBS mahajanga. Fokotany miaina ao anatin'ny loto tanteraka dia fokotany tsara rano. Tsy misy ny fanampianan'ny komuna. Ny fokotany ihany koa tsy mijery an'izany fanadiovana izany. Mitaraina ireto mponina tsara rano ireto mba tokony jerevana ny tompony andraikitra aingana ny makasika amin'ny fahadiovana. Fokotany iray matetika dobo rehefa tonga ny fahavaratra mantsy ity fokotany ity. Tsy misy fanadiovana raha tsy efa akaiky izany fahavaratra izany. Ny zava-karazo ambara ngamba dia zao taza maso. Ny kanal aloha dia tototra hatramin'izao. Tsisy fanamboarana kanal misy tato ela zay. Dia tsy hitako hoe madio sa tsy madio, tsy haiko. Ny olona koa moa fa sahirana amin'ny fahasaranana misy azy ity. Taloha manko resaka kanal fotsiny zao nijerena tanon'olona nazoto nanao anazy io. Fa tato ato zany ohatran'ny narisarisa ireo manao amin'ilay fanadiovana satria repotra n'ilay adi-piainana angamba dia tsy mahavita manao an'ilay izy tsony. Variana ny manadio an'ireo vohitry Mahajanga ny commune urbaine miaraka amin'ny PDS fa tsy mijery kosa ny fokotany ankoatran'ny Majanga be, Hôtel de Ville ary Mabibo. Itrindaniny dia mbola miaina ao anatin'ny tsipandrim-pahalemana tanteraka ity fokotany ity. Na dia misy aza ny poste avancé eto amin'ny fokotany ity amin'izao fotoana izao. Zay zao mamangataka aty henonay hoe misy resaka fahazahoana jiro sy ny tariny. Aty aminay amin'ny faritra atsimo aty tena mbola maizina e. Zay zao efa ela mba mangataka hoe mba mila ampoule zany amin'ireny poteau reny. Mbola tsy fantatra aloha any amin'ny faritra sekitera sasany any. Fa raha amin'ny toerana misy anakay eto aloha zao mbola tsy hitako mihitsy. Ka zay zavatra zao anisan'ny problème amin'ilay resaka fandriam-pahalema. Rehefa mba mazava anie le toerana mba miekena le tsy fandriam-pahalemany. Miaina ao anatin'ny tebotebo sy ny loto araka izany ny mponina eto Mahajanga amin'ny fokotany maro samihafa. Ankoatra ny Mahajanga ville, lozan'ny tompony andraikim-panjakana miady an-trano ary lozan'ny izy ireo ihany koa fampiteniteny amin'ny atabatra serasera. Rovina vao hita marina ny fampandrosoana n'ity Mahajanga ity. Fa naneho ny alahelony mikasika ny fitantanana andaram-pirenena amin'ny ankapobeny sy ireo fandikan-dalàna isan-karazany ataon'ny eo anivony ny fitondram-panjakana ny syndicat ny administrateur civil na ny synady androany. Anisan'ny teboka notsindrin'izy ireo fa tamin'izany ny tokony tsy isian'ny fanavakavahana ireo antoko politika amin'ny fanaovana hetsika eto amin'ny firenena. Mialy Raronombana sy Mathieu Prince.
Teboka maro no noresahan'ny syndicat-ny administrateur civil na ny sinady nandritra ny vanandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity. Angoatra ny filazana sy ny fitanisana ireo fanjoka an-dalàna isan-karazany ataon'ity fitondrana ankehitriny ity, nambaran'izy ireo ihany koa fa manjaka ny fanaparam-pahefana eto amin'ny firenena. Porofo mitohaka amin'ny tenda ny fanavakavahana sy ny fidoviana ny fomba hitondrana ireo antoko politika eto Madagasikara raha ny fepetraraisina no jerena. Na intsiny teo anivon'ny sinady raha nanambara fa mananjony ianao hetsika sy amorolona avokoa ny antoko politika rehetra na ny avy amin'ny fitondrana na ny avy amin'ny antoko mpanohitra rehefa voaja ny lalàna mifandraika amin'izany. Tsy tokony izy ho iatran'izy ireo ny fanakanana ny hetsika ary tokony azo alalana amin'ny fanatanterahana izany avokoa ny antoko rehetra. Manomboka amin'izao dia ny ordre de la loi no ampiasaina mitodika amintsika RE rehetra eraky Madagasikara ny préfet sy ny chef de district mahazo alalana hanao manifestation politika daholo ny rehetra rehefa mahafeny fepetra zay lizy zay namanay manohitra an'izay tsy manaraka an'izay dia tsy namanay tsony tsy neutre rehefa feny ny fepetra fangatahana nantoko iza raha mbola parti politika zay voafeny ny loi 2011-012 mbola voafeny loi 2011-013 ndray moa sur le parti politique ndray sur le parti d'opposition ka mahafeny fepetra nangataka fahazahoan-dalana anatin'le 48 heures le tenenina dia amin'ny toerana tsy mampisy bavira, amin'ny toerana tsy mampisy korotana, amin'ny toerana mifefy anaty trano zay hanao fivoriana raha politika dia io resaka fanarahan-dalàna ny tenenina eto dia zay mahafeno an'izay dia mahazo daholo ary tsisy afaka mibaiko atsika hoe rakoto tsy mahazo na rabe tsy mahazo na raketaka fa ny lalàna no mibaiko manomboka eto mba tsy hanomezany rakoto sy rabe sy raketaka tsiny atsika nantoko mpanohitra nantoko inona lalàna raha ihany ny fehin'io. Ankoatra izay nambaran'ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa kapoakan'ny olona ity fitondrana ankehitriny ity ny fanagadrana olona indrindra fa ireo izay tsy mitovy firehana ara-politika amin'izy ireo. Azo adika ho fitadiavam-bokatra eny amin'ireo androm-panjakana sasany ihany koa anefa ny zava-misy ho iatran'ny voalaza. Fa ny manahiry eto Madagasikara ity MD systématique ity voadihadina ny olona dangereux sy ny sisa angeny no atao MD io ny criminel né araka ny théorie ny Lombroso amin'ny droit pénal sy ny procédure pénale fa tsy Lombroso le olona dia maninona no atao MD systématique zay fotsiny tena olana eto io tsy voatery hoe mpiasa-panjakana na ny olom-bo fidy rehetra ihany no tokony arovana amin'izany fa ny vahoaka madinika firy ny olona tsy voatsara ho misy 5 taona ao anatin'ny fonjao 5 taona 10 taona 10 taona mbola tsy voatsara fa inona ny mahamaika atsika hapiditra le olona dia za miahiahy hoe sao dia misy résultat tadiavina dia ny hazahoanareo ny résultat nareo zany dia ny fanagadrana olona tsy manatsiny fanaovana MD olona tsy manatsiny tsy ekena zany sy zany ny antsona hoe procès équitable. Fahalany teny anivony anteny mera-pirenena omaly ny fanitsina ny paikady mikasika ny fehezan-dalàna famaizana na ny code de procédure pénale entina iarovana ny préfet ny lehibe ny district ary ny be ny tanàna amin'ny mety ho fanenjehana azy amin'ny eloka mety ho vitan'izy ireo mandritra ny fotoam-piasany niova ho toy izao arak'izany sy ny andininy fa 410 sy 500 ny fanenjehana dia tsy azo alefa raha tsy misy alalana avy amin'ny tony hampapanoa ambony ny fitsarana ambony sy rehefa avy nampandeha ny ministra misahana ny atany na voapanga amin'ny eloka bevava na eloka tsotra teo ampanantanterahina ny asany. Fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mibaribary ny fitavozavozany ny fandraisana andraikitra sy ny fanapahan-kevitra ataon'ny mpitondra fanjakana ka miteraka izao tsy fetezana maro izao fanadidina eo amin'ny rindrantsara ny Andry Rakotomalala. Misy olana tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana hatramin'ny androany tsy mbola tonga ny anivon'ny anteny mera-pirenena ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana na sipantsina na ny LFR. Tsy mampimitsy ny fotoana andinian'ny solombavambahoaka izany ka mampitepetraka ny ayay ny amin'ny mety sy ny ambadika ho ny solombavambahoaka Emiliana Bosalama ary atao letrezana fotsiny ny fandaniana azy ka tsy azo ekena velively. Io loi de finance io zany mbola tonga dia ho atao letrezana io ary atao mpitolo fotsiny zay aloha dia efa miteny fa raha ny atokotiko Madagasikara efa tamin'ny elefiny efa tsy nifidy an'io dia tsy fidy an'io ary tsy anaiko io zavatra io satria tsy endeha ho tomponatoka tompona raiky teo anatreha mivoaka malagasy ka azo tsiny hoe tamin'ny andro naroany
natonga an'io veto zay de efa miteny hoe tsy tompona andraikitra amin'io zahay amin'ny loi de finance io zahay mbola tsy tonga am'izao fotoana izao atao mpitolo na tereko masaka oatra ny voalobotsaza fotsiny ny fandaniana azy ary io raha mifahafantarana an'io de mety terena fotsiny hoe ty tonga ty de ataovy ty rapitso fa tsy mety zao nefa mbola andeha ho any amin'ny Sénat io zavatra io de etrety finanandro zany dikan'izany zany ho atao totoa misy zavatra fenonao zay olona tompona andraikitra amin'ny administration fa tena ingiteo fa lehibe ny exécutif anankiroa mihitsiny no tsy mahay ny asany. Nahitsany koa tosolombavamboaka ity raha nilaza fa tompon'andoka voalohany amin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho lany eto amintsika ny fitondram-panjakana sy ireo mpitandro filaminana mitavozavoza hatrany amin'ny fanatanterana ny asa ary tsy manana politika matipaika hoenty miady amin'izany. Tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto de mpitondra fanjakana eto amintsika aza mena tsy mihitsy ny vahoaka mandony vola any amin'ny jirama facture ny jiro sy ny rano fa ny olona mahazo an'izany vola zany tsy manao ny asany amin'ny resaka fanazavana ny tanàna na ny commune na ny jirama zany tompona anjaikitra nareo maro manarak'izay tompona andraikitra amin'io adiany mpitandro ny filaminana ilay atao hoe paikady hoentin'le mpitandro filaminana tena mba hijerena hoe erovana an'le vahoaka mihitsy zany no tsy ao fa tena miraradraraka fotsiny ny galona sy ny akanjo neta fa tena le hoe ny zahay de miaro mivahoaka sy mifananany tena tsy ao hoe fa le mpitondra sy mifananany tena jerenareo. No antitra teriny eo anivon'ny fanoherana fa tsy azo idivirana mihitsy ny fikoanandom-pirenena isy ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena miangavy amin'io avokoa no ahafahana manentsy ireo tsy mety rehetra. Ny zavatra hampasoan'ny firenentsika rapitso no jerevako androany ka hoy zao hoe manao soanao andrimatoa filohan'ny repoblika avec le respect que je vous dois fa tsisy olona anaiky kosa hoe olona nitendrenao ao amin'ny CENI ka mbola olona tendrenao ndray ao amin'ny ACC. Non, c'est inclusive, c'est conscientiel, c'est magarahara. Eo ara zany consciencisy le ao amin'ny président ny ACC mba tsy ampisy an'le azy doresa fa tsy mitombo fa le ambonana zay ka tsy te zavatra boribory. Vavao maresaka iraisany pirenena no amaranantsika ny fampalalam-bavao ampifindra-monina maro avy amina firenena toa ny Iraka, Iran ary Syrie no Royaume-Uni sy Royaume-Uni makany Rwanda nanomboka androany. Fihetsika izay toeriny firenena mikambana ny fikambanana maro miaro ny zon'olombelona manerantany Jessica Miray sy Manofo Randriamalala. Na eo aza ny fanakianana mafy ataon'ny firenena mikambana sy ny fikambanana maro manerantany miaro ny zon'olombelona. Isan'izany ihany koa ny zanak'alain'ny mpanjaka ny Prince Charles tsy milefitra ny gouvernement tatahiny Boris Johnson. Fiaramaridina iray no efa nomaniny hitondra ny mpifindra-monina hiazo an'i Rwanda. Hatramin'ny fiandohany ity taona ity mantsy mahery ny iray alina ny mpifindra-monina niazo ny morontsiraka Britanika tamin'ny alalana sambo. Efa nanambary Boris Johnson fa iamafy ny fiambenana ny sistany Britanika mandritra ny fitondrany. Akoatra ny fanakianana voaray efa notsipahan'ny fitsarana tany an-toerana ity fandroana mpifindra-monina ity. Ity androany kosa ny fampiakarana ny raharaha. Raha ny fanazavana nomeny mpanao gazety iray avy any Kigali, antony ara ekonomika manontolo no nanaiken'i Rwanda ity fifanarahana ity. Vola mitentina 440 tapitrisa euro no nomeny Londres ny Rwanda amin'izao famondrana mpifindra-monina izao. Vao nasipanavazana mihitsy ny hotely andraisana ireo mpifindra-monina ireo. Ity hotely ity izay nandraisana Zaza Kambuty ny taona 1970 nandritra ny famonona nataony Tutsi. Ny gouvernemanta rwandais izay nanamafy fa afaka mandray ary afaka mijanona any an-toerana mpifindra-monina sasany. Ny fanoherana nefa milaza fa tsy manana fahafahana amin'ny andraisana ireo mpifindra-monina ireo akory ny fanjakana fa mbola maro amin'ireo teratany rwandais aza no tsy anasa. Ho an'ny firenena mikambana mitsipaka tanteraka ny andraiky ny Londres amin'izao fihetsiny izao. Mifanohitra amin'ny convention any Genève ny taona 1970 mikasika ny sata mifeny mpifindra-monina. Tony mahazatra dia ny fandarana Global News, ny famerenana ny fandarana ona marina ary ny horonan-tsary indremseho mitondra ny lohateny hoe En eau trouble. Ireo no arahinao aorian'izao fampalalam-bavao izao, ny tena kosa mamy fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Tompoko lasy, tompoko vavy.